Antoanizamoa Yanao irery no sakaizako izao tolory sy tariwa fianao no antenako ho ano antenako isan'andro ho any amin'izy Antoanizamoa Yanao irery no mampianao aza velo irery aho fianao no antenako ianao no antenako isan'andro faly miara-batsika rehetra indray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tena faly afaka mifanatitava amintsika rehetra androany tsika dia mamarana indray ny zafady ny volana oktobra ary manomana foamam-panatsika mandidy sady ny volana novambra izay ho diavintsika mandidy ny famaranana ny taona-pifaliana ampandresena satria noho ny amin'ny rahan'i Jesosy dia mandresitsika dia manona fiadanan'i Jesosy ho antsika tsirairay avy izay manaraka ny fandaharana amin'izao fotoana izao ho anao izay efa tafiditra dia iangaviana izara araka ny mahazatra ho an'izareo namantsika izara ny fandaharana arak'izay azo atao satria tena ohatrany tsapako hoe tena ilaitsika ary tena fotoan-dehibe ny androany satria androantsika mila mamotika an'ireo karazana asan'ny fahafatesana ny herin'ny fahafatesana rehetra izay mangejangejantsika sy ny tontolo manodidina antsika rehetra mila potehana sy ravana miongotra hatramin'ny fotony ireo karazana fototra rehetra mitondra fahafatesana eo amin'ny fiainantsika ireo karazana zavatra izay mamafimafy fahafatesana teo amin'ny fiainantsika hatramin'izay mba ahafahantsika miditra am-pandresena ny volana novambra izay ho diavintsika manome fotoana kely tsika fa tsika mifampizara mizara ny amin'ny manodidina mizara ny amin'ny ny olona izay fantatra efa mpanaraka ny namana mantsakaiza mba ahafahana hoe miara-miombom-bavaka ao anatin'ity fotoana ity satria lehibe tena tsapako hoe tena lehibe ny satana ny mpanompon'ny satana ao anatin'ity andro anio ity dia mivory any amin'ny toerana anankiray ny mpamosavy rehetrarehetra dia mivory amin'ny toerana anankiray isaky ny 1 oktobra ifo ny 1er novambra ary io dia mbola matetika mitohy ny 1er ka hatramin'ny le 2 novambra dia tena hoe tsy manao afa-tsy ny miketrika ny fomba amin'ny tenany zanak'Andriamanitra amin'ny tenany asan'Andriamanitra amin'ny tenany fanjakan'Andriamanitra dia ao anatin'izay raha tsy miray fo miray saina zasenao kristianina satria izy ny tenin'Andriamanitra hoe na inona angatan'ny olona amin'ny anarako izy raha misy olona roa mifanaiky dia mino aho fa rehefa maromaro tsika eto dia miasa eto Andriamanitra satria marina amin'ny teniny izy hoe raha misy olona mivory amin'ny anarako izy roa na telo dia ho afovoany dia za tena amin'ny teny hoe apartao dia andaotsika hiara iombom-bavaka indray ao anatin'ity fotoana ity tena hitondram-bavaka tsika tena hisaotra an'Andriamanitra tsika satria tena tsapako hoe be da be ny zavatra mitranga teo amin'ny fiainantsika fa raha tsy teo koa Jesosy raha tsy teo koa ny fiarovany raha tsy ny fitiavany ny famindram-polo sy fahasoavany dia efa potika efa rava ny fahavalontsika ary mety tsy nahatratra ny andro an'ity kory dia izay mahatonga hoe tena tsara Andriamanitra ary tena zava-dehibe ny ahafahantsika miara-miombom-po miombom-bavaka ahafahantsika miaraka hitondra ao anatin'ity fandaharana dia tena faly raha za manokana zao raha ny zava-misy natriako androany dia tsapako hoe tena reraka arivariva teo raha na ny tongotro andeha raha efa mila tsy ho vitako tsony dia tena misy feo miteny hoe zany ve dia mbola vita direct zany ve ianao dia mbola vitan'izany fa teny sady Jesosy raha ianao mampanao an'izany dia omehery dia atsanganao omehery rehefa nanomboka efa afaka misotro rano nanomboka tamin'ny 9 dia mahazo toetsena hoe zao atao dia mezaka misotro rano be satria ny andro koa tena mafana dia manararoatra ny fahavalo ao anatin'izay fa isaorako amin'ny tompo hoe araka
araka ny tena nandraisako fanapa-kevitra tsy maintsy manao direct tena tokony manao direct rehefa ohatr'izao indrindra ny 31 octobre alina dia tena tsapako hoe araka ny ten'Andriamanitra hoe mitombo hery eny am-pandehanana tena hoe mitombo hery eny am-pandehanana dia za miresaka aminao zao dia tena ohatrany hoe olona tsy za mihitsiny le olona adiny-droa lasa teo izay tena hoe voninahitra ho an'Andriamanitra izay no ela satria ny fotoana koa sady mandeha dia mandeha dia angataontsika aloha tonga dia hiara iombom-bavaka tsika hisaotra an'Andriamanitra tsika hisaotra an'Andriamanitra tsika ny amin'ity fotoana ity ny amin'ny tontolo androntsika androany hisaotra an'Andriamanitra koa tsika ny amin'ny volana oktobra izay nomeny antsika hisaorantsika an'Andriamanitra ny fotoana ny fitaovana ny zavatra rehetra izay ampiasainy hiara hiasa soantsika indrindra ao anatin'izao fandaran'izao dia manomboka mangataka ny hery fanamasintsika hiaseka izay ny vavaka izay ho arantsika dia andaontsika tena hoe hiaraka hanondrika alohantsika anao an'izay vavaka izay raha eo misaotra anao zay misaotra anao zay tombo satria tena Andriamanitra foana ianao lehibe ianao ary tsisy tahaka anao Jehovah fa ianao no Andriamanitra manapaka amin'izao rehetrarehetra izao manandratra anao zay Andriamanitra eto amin'ity toerana ity any amin'ny isa-tokantrano hitanao ny feon'ny olona zay manandratra anao amin'izao fotoana izao dia ianao ny Andriamanitra Abrahama sy Isaka ary Jakob Andriamanitra Israely ianao no asandatra amin'ny anaran'i Jesosy indray amin'izao fotoana izao tompo satria ny fahasoavanao sy ny famindramponao mbola matoy izao anay ianao mbola manangana anay indray ianao mbola manome hery anay indray ianao tompo mbola manome anay nitanjaka sy fahasalamana nentinay na totosa ny tontolo andronay androany misaotra Jesosy ny amin'ny zavatra rehetra vita misaotra ny amin'ny fiarovanao sy ny fitantananao misaotra ny amin'ny famatsianao fa tsy navelanao oro-manjenjeny zay tsy navelanao tanteraka taminay Jesosy ny faniriany fahavalonay satria Andriamanitra manome voninahitra anay ianao Andriamanitra tena tsy anay ianao Andriamanitra mitsinjo anay mandrakariva ianao ary voasoratra mihitsy hoe isaky ny ray mpimasy no andeha manao anay sao dia misy manepo androany izay miankohaka entana tianao tompo mankasitraka ny amin'ny tontolo andro izay nomenao anay mankasitraka manokana ihany koa Jesosy ny volana oktobra izay nomenao anay be da be Jesosy ny zavatra nitranga anatin'ity volana ity maro ireo olona izay tao anatin'ny aretana saika namony tao ireo tao anatin'ny any sy ny korotana tao rehefa tena lavo very any anatina fahaverezana fitondran-tena adaladala voafitaka voasoloko ny fahavalo kanefa tompo mbola nijoro-panangana ianao mbola nijoro-pamonjy ianao mbola nijoro-panafaka ianao dia misaotra fa mbola tafavoreto zay amin'izao fotoana izao misaotra Jesosy fa mbola afaka manandratra anao zay midera sy manamasina anao manatitra ny saotra eto anaty ianao ao anatiny ity faravolana ity noho ny fitahinao noho ny fahasoavanao be da be koa ireo olona zay nandray fahasoavana teo anaty ianao tao ireo nisonitra voninahitra tao ireo nahita asa tao ireo sitrana somatsara tao ireo nahazo tokantrano nahazo tarana tao ireo nahazo arena mety hoe nanangana trano nahazo tany nahazo fiara tsy takatry ny sainay reny Jesosy tena tsy takatry ny sainay na dia ataoko hoe ny fotoana fahanay mijoro eto anoloanao ary noho ny amin'ny Jesosy Kristy dia tena efa zava-dehibe zany tena efa tombony zany Andriamanitra dia androany izay mankasitraka anao androany izay misaotra anao ary mangataka kosa izay tompo ny famindramponao ny amin'izay rehetra tsy vitanay ny amin'izay rehetra tsy namelanay anao ny asa feno teo amin'ny fiainanay Jesosy tao anatiny ny volana oktobra iny tao anatiny ity tontolo andro ity mamindrafo Jesosy ny amin'ny kitoto mamindrafo Jesosy ny amin'ny fahotanay mamindrafo ny amin'ny loto sy ny sarona rehetra mampisy hevitra mampisaraka anay aminao dia mbola tsy tena araka ny zay nirinao ane Jesosy reny zavatra rehetra izay nitranga tao anatin'iny volana iny fa fantatray kosa nefa hoe mbola afaka miasa ianao Andriamanitra mpanolotra ny lany valala ianao Andriamanitra mpanome ny rariny rehetra tokony ho anay ianao ny angatahako Jesosy amboary ny toe-ponay amboary ny toe-tsainay amboary ny toe-pananay ahatonga anay tena olona disposé anaraka ny fehipetranao anaraka ny consigne anao rehetra Jesosy mba tena hoe ho araka ny toe-javatra zay efa voatendrinao efa notinendrinao afanao miasa amin'ny fiainanay ny zavatra tena isan'ny marina amin'ny fiainanay manomboka androany Jesosy aoka ndranao anajio anay aoka ndranao namasina zao toerana zao aoka ndranao namasina nisatokantrano sy ny toerana rehetra zay misy ny olona manaraka zao fandarana zao naiza misy azy Jesosy aoka ndranao nomboka anajio aoka ndranao nomboka motika sy andravany asa maizina rehetra zay mety
manaritsarina anay reo karazana aizina, reo karazana zavona, reo karazana sarina, reo karazana voaly, reo karazana famafisan-doha rehetrarehetra, reo karazana vy mamay napetaky ny fahavalo, mahatonga anay tsy mety ino, mahatonga anay tsy anana fanetretena, reo tendrombohitry ny avinavina rehetrarehetra, reo fitoerana avo rehetra zay natsanga ny fahavalo teo amin'ny fiainanay, any amin'ny fotom-pisainana, any amin'ny fieritreretanay, any amin'ny fitadinay, mirodana daholo amin'ny anaran'i Jesosy, ongoto daholo reny Jesosy, fandroana omeo anay fanetretena, omeo anay tompo fanetretena, omeo anay fahazotoana aizanay mandray ny teninao indray, ampahazotoana sy ampanetretena tanteraka androany, dia oka ianao tompo nikasika amin'ny fonay tsirairay avy, oka ny faramasinao ny asa tsy anatinay, hitarika anay, hanokatra amin'ny masonay sy masom-pananay, andraisanay zavatsoa avy ao aminao indray amin'ny ty alina ty, amin'ny anaran'i Jesosy misandratan-drainao, amin'ny anaranao Jesosy misandratan-drainao anatin'izao fandaran'izao, amin'ny anaranao Jesosy naovana ny zavatra rehetra, aoka ny Jesosy reo fanamasinao hiasa eto, aoka ny Jesosy reo fanamasinao hanenika anay, aoka ny Jesosy reo fanamasinao amin'ny fahalalana sy fahazavana sainanay tsirairay avy, amin'ny anaranao Jesosy misandratan-drainao Jehovah Tompomaro amin'izao fotoana izao, ianao le Andriamanitra rehetra, mitenena indray ianao ny tompony hery, ianao ny tompony fahefana, Jehovah hiditra ao anatin'izao lohahevitra zao zay, satria matoky izay fa ianao rery ihany Jesosy no Andriamanitra mandresy ny herin'ny fahafatesana, dia ianao no antsoinay, ny fanatrianao no ilainay, ary ianao no hitarika anay, misaotra Jesosy fa eto ianao, misaotra fa manerana zao tontolo izao ianao, misaotra fa mikasika anay ianao, misaotra ny Jesosy fanamasinao izay miasa, na dia ataoko amin'ny alalan'ny sary sy ny feo mba hikasianao olona, amonjenao olona, ananganana ninina matimaty eo fiainan'ny tsirairay avy indray amin'ny tsena ity, mba ho vonaitry ny anaranao, dia misandraty ianao Jehovah Tompomaro amin'ny anaran'i Jesosy, izay kosa mamatra andreo fanaratsy rehetra, reo fanampanelin-gelona rehetra, reo fanapanapatapaka connexion, reo karazana fanampanelin-gelona any amin'ny resaka teknika rehetra, afatotra amin'ny rano Jesosy, reo fanatsy fifantohana rehetra, afatotra amin'ny rano Jesosy, tsy ambinina, tsy anankely, tsy anam-pahefana, amin'ny tsirairay avy, amin'ny fandaharana, ny amin'ny fitaovana amin'ny anaran'i Jesosy, fa ianao tompony asa eto, dia ianao le Andriamanitra tsisy masakana miasa eto, mba ho vonaitry ny anaranao, dia misaotra indrindra raiko amin'ny anaran'i Jesosy amen, amen, amen. Mbola mamerina fiarabana, manatitra fiarabana ho antsika rehetra zay mety hoe izao vao niditra, mahafinaritra be ny hoe mbola atsika miara-kandray ao anatin'ity fandarana ty androany araka ny lohevitra dia izao hoe hianatra foitsika fampianarana fohy momba ny fahafatesana, ny fanahy fahafatesana, dia hiditra ao anatin'ny vavaka izay tsika. Ny antony dia izao hoe mamarana ny volana oktobra tsika androany, araka ny fahafantarantsika azy dia malaza maneran'izao tontolo izao ny atao hoe fetina Halloween. Ny kristianina dia tsy mankalaza ny Halloween, ny Halloween dia fetina mpanompo sampy, fetina mpamosavy, ary jerevo tsara la ny décoration zareo zay tena mahafinaritra azy, ary reharehany eraky ny réseaux sociaux, dia resaka tontolona filalaovana faty sy razana sy ny zavatra tahaka izany. Fa isika kosa amin'ny mahazanak'Andriamanitra tsika, satria tsika efa nomena ny hery sy ny fahefana avy amin'ny Jesosy Kristy. Jesosy Kristy le nandresy ny herin'ny fahafatesana no maniraka atsika koa miteny hoe atsangany ny maty, dia androany izany fahefana izany ilay isika. Mila miveriny tsika androany manam-pahefana angeza senao hoe afaka mamotika sy mandrava ny herin'ny fahafatesana tsika noho ny amin'ny Jesosy Kristy. Dia androany hiditra ao anatin'izay lohahevitra izay tsika, satria mafanafana isa-taona riavana dia manomboka mafanafana foana ny tontolo ara-panahy rehefa ao anatin'ny fotoana izao, satria araka ny teneniko reo mpamosavy reo mivory ao anatin'ity alina raika amin'ny telopolo oktobra ty, ao anatin'io hoe fetiny maty io, fetiny maty ny antsointsika malagasy azy fa nefa dia tena hoe fetina mpamosavy, mivory zareo anatin'io, dia fotoana fanaovany fanatitra io fotoana io koa, hoe inona ny zavatra vitany, inona ny zavatra vitany ho fanatitra ankasitrahana eo anatrehan'ny Losifera. Dia akoatr'izay efa manao planina izy hoe inona daholy ny zavatra ho tokony ataony ao anatin'ity roa volana farany ity, firy ny aina tokony ho atolony, firy ny olona
ampaoriana ao anatin'ny aretina, volan'olona firy no tokony robaina sy lalaniana foana amin'ny problema sy ny zavatra tsisy dikany. Virjiny firy no potehina soravana, misy karazana tanjona ohatr' zany zareo, manana tableau de bord tena matipaika mihitsy ry zareo a. De iny ny arahana satria maninona, efa manomboka miaro izy, efa manomboka miassure ny taonany vaovao 2025 indray izy. De tsika zanak'Andriamanitra varina, tsika zanak'Andriamanitra indrindray mieritreritra ny akanjo krismasy ho avy ny farany taona, fa za miteny anao, aoka ianao mba tsy olona ho variana amin'ny ara-nofo manomboka zao, fa tena ifantoka ny ara-pananao ary tsy anaikinaiky tsony ny zavatra tokony anao, ny anjara fitena tokony anao ho alain'ny fahavalo tahaka zany, fa manomboka miady tsika. Ary zao nefa ny mahafinaritra hoe tsy maintsy mandresitsika rehefa miaraka amin'ny Jesosy. Zay mahatonga atsika ao anatin'ity vavaka fanafahana mitohitohy ty vavaka matanjaka ny tohitohy tato aty de androany tsika tena hijery manokana ny amin'ny atao hoe fanahy fahafatesana. Raha nijeritsika teo aloha ny amin'ireo karazana fototra, ny amin'ireo karazana alliance de ny tena ary mbola manamafy mila potehana, mila ravana foana reny zavatra reny. Jereo ny fanombohan'ny zavatra anankiray teo amin'ny fiainanao, jereo ny fanombohan'ny zavatra anankiray teo amin'ny fianakavianao, teo amin'ny tantarany razambenao sy ny ray aman-drenao. Mila raisitsika sérieusement reny, mila traitentsika sérieusement reny rehetrarehetra reny. Ary rehefa fantatrao reny, raha ohatra ianao amin'izao fotoana zao natsapa ohatra hoe mbola tsy de naheno an'izany ianao fa ianao voaroba, nisy mpangalatra tonga tao aminao, de manomboka poteo sy ravoatsara reny mba tsy hepita tsony any amin'ny zanakao. Raha nisan'ny olona mijaly tokantrano ianao, ataony vadinao tsinitsina de poteo ravao amin'ny alalan'ny vavaka fifadikanina reny mba tsy azo tsony ny zanakao. Tahak'izay foana zany io, misy varavarana misokatra tahak'izany. Ary androantsika de andalina ohatrany hijery bebe kokoa mahakasika an'izay eo amin'ny resaka tontolon'ny fahafatesana. Ty efa teneniko foana rehefa manao an'ity fampianarana ty hoe tsy ny olona rehetra maty akory de tena maty daholo. Tsika zany raha amin'ny ara medikaly de hita hoe maty le olona, maty ny fony tsy mitebo ataony constat rehetra maty izy. Fa za androany de miteny anao ary mbola manamafy aminao fa tsy ny olona rehetra maty akory de tena maty avokoa. Jehova ny tompony aina, fa zao misy fahafatesana zay tsy mbola tena fahafatesana araka an'le nofaritan'Andriamanitra. Andriamanitra manko de manana ny fepotona tsiray ho an'ny olona tsirairay avy hoe zao taona nomeko an'ity, zao taona zao andro zao sekondra zao, efa voafaritra ny isan'ny andron'ny olona tsirairay. Ary Jehova ny tompony aina, de Jehova ny manatanteraka an'ireny araka an'izay nokasaina. Zava-misy fa de zao be da be ny olona tsy mahatratra ny fepotona zay nomena azy akory. Raha tsy zany ny ao amin'ny Exodosy, ao amin'ny Exodosy 7:20 de hitatsika tsara le hoe koa de manompo any Jehovah-Andriamanitra ao de tany haninao sy ny rano fisotronao izy ary esoriny aminao ny aretina rehetra ozy izy. De tsisy afa-jazana momba eo aminao ozy izy. De aveo ry ambanimbany ireo de atateraka nisan'ny andronao ianao. Zany hoe rehefa manompo tsara ny Jehova zany tsika de matateraka tsara nisan'ny androtsika. Fa rehefa tsy manompo an' Jehova zany tsika de manomboka tsy voaro, tsy sécurisé tsony io atao hoe isan'ny androtsika io. Davida zao misy fotoana manao vavaka mihitsy anatin'ny salamo, rehefa mivavaka ho an'ny mivavaka izy mitarainany amin'ny ratsy fanahy de manozona ny ratsy fanahy hoe aoka tsy hatratra ny atsasaky ny isan'ny androny izy. Zany hoe misy zany de karazan'olona tsy mahatratra ny atsasaky ny isan'ny androny akory. Jerevo tsara fa ny didin'Andriamanitra manajany ny rainao sy ny reninao mba ho maro andro ahitana soa ianao. Zany hoe le andro nofidian'i Jehova anao de sady tsy hoe mahatratra ny isan'ny andronao ianao fa ahitanao soa reo andro reo.
io fahafatesana io zany a de misy antony maromaro tak'izany fa tsy hoe rehefa maty akory ny olona de hoe maty de za moa miteny foana hoe sitraky ny reny nakanany nodinany aminy toy za non tsy voatery zany raha olona maty nitoaka izy a de tsy Andriamanitra zany nakazy fa i le hoe lasa eo atenatenany andro ary tsy Andriamanitra manao an'izany. Misy a karazana fahafatesana zay tena hoe ataon'Andriamanitra ozy izy ny ten'Andriamanitra hoe tsy tadidiko ny hoe verset hoe aiza misy an'izy ty fa hoe alaina ny marina ozy izy a mba tsy ho tratry ny fahoriana fa tsy fantatry ny olona zany. Misy fotoana zany Andriamanitra tena hoe alainy ny mpanompony fantany zavatra hitranga eo, fantany zavatra misy eo ary tsy mety amin'le mpanompony de alainy iny ho fiarovany azy. Misy zany karazana zavatra ohatr' zany. Misy koa olona ohatrany hoe olona nanana ny toetrany izy, nanana ny adalana izy de niova fo izy de izy ao anatin'ny niova fo iny a de nalain'Andriamanitra tao anatin'izy niova fo iny a de maty izy rehefa avy eo satria Andriamanitra mety mahafantatra hoe raha mbola hijanona eo io mety tsy manana hery izy de mety hiemotra indray izy tsarovo mandrakariva riavana fa ny zava-dehibe amiko sy aminao eo anatrehan'Andriamanitra de zao foana hoe ny famonjena ny fanahintsika, ny fanahintsika aloha zay ny zava-dehibe amin'Andriamanitra. Ka rehefa fantany hoe ohatrany tsy ho voaro a, ohatrany ho varim-bariana, ohatrany mety hemotra de alainy koa le olona. Fa Satana koa de manana planina tak'izany amin'ny olona zay manodidina azy, amin'ireo olona zay miara-miasa aminy, amin'ireo olona zay tiany ho asiana ihany koa. Eo zany de tsy le fetrandro ny men'Andriamanitra an'le olona tsony no tanteraka amin'le olona fa lasa melohan'ny fotoana le olona. Tsika mantsiny a manana manino moa tsika mantsy a ohatrany hoe rehefa tafiditra ao anatina fahotana de lasa misy varavarana misokatra ho an'ny fahavalo. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe fahafatesana ny tambony ota de ao anatiny io a io manokatra varavarana indrindra raha olona nidikiditra amin'ireny asana fanompontsampy ireny de indraindray a misy fotoana efa mieritritra hoe te hiala tafiditra anatina clubna franc-maçon, tafiditra ao anatin'ireny resaka alliance club sianina reny de za de tena miteny androany fa reny de tena zanatohatra na franc-maçonnerie, resaka Rotary club, alliance club sy ny sisa reny, Léo club ho an'ny ankizikizy sy ny tanora, zanatohatra na franc-maçonnerie reny. Amin'ny voalohany ianao tsy mahafantatra taritarity ny namana de efa tafiditra lalina ianao, mahita ny tombontsoa ninao ianao de manomboka tamana ianao nefa mifananao voafatotra eo ianao le misalasala iny ohatrany te hiala, ohatrany tena mbola tamana, eo ianao ny tonga de asimy ary be da be ireo mpanompon'ny Satana efa niova fo de tena mitantara mihitsy hoe raha vao ny olona ozy izy manomboka tsapanay hoe mitady ala aminay tonga de alay taperinay ozy izy ny androny tena io tsy maintsy azonay foana io, tsy maintsy tratranay ozy izy io, famoronanay toe-javatra io ozy izy, amoronanay circonstances afanay mamonana io alohan'ny fotoana atonga an'io tsy ho voavonjy, atonga an'io tsy tena hibebaka. Ny dikan'izany zany rehefa ianao ka maheno antsotra zao ka fantatrao hoe tsy mety le zavatra ataonao de mila tonga de manapa-kevitra ianao de tena miverina amin'i Jesosy ianao mba tonga anao tsy hamme fotoana ho an'ny fahavalo amin'ny teny ianao satria zareo kosa de miteny fa ny fotoana ny olona anankiray izy tena mibebaka ka tena miverina amin'i Jesosy fa tsy azonay ninina tsisy ninina azonay atao amin'le olona iny. Tena mamonjy ange Jesosy, tena fiarovana avo antsika izy ary tena tena mampandresy antsika izy.
misy koa ny am'ireo karazana varavarana misokatra ny amin'ny resaka asa amin'ny famisafiana izay mahatonga fahafatesana. Ny anankiray zany dia tena hoe vokatry ny fahotana, indrindra reny hoe pacte sy ny sisa ao anatina fanompoan-tsampy fiarana amin'ny fahavalo reny. Fa misy koa asana famisafiana efa nijerevantsika tamin'ny fahaly, resaka sopatra, resaka fialona, resaka sorona sy akalana. Satria halany ianao, ny alina anao izy, dia izay mahatonga azy mifofony ianao. Satria misy zavatra ilainy any aminao, ny etoile anao ilainy. Rehefa tsika manomboka mivavaka n'ireny resaka hoe etoile reny, ny anjara voatendritsika reny, manakorotana ny tontolon'ny zareo nge reny. Satria le olona nangalatra n'ireny zavatra tsika reny manomboka tsy maintsy mamerina n'ireny zavatra reny. Dia misy fotoana izy tena tsy tia merina n'ireny, dia manelingely azy ianao, dia farany izy hoe za tsy amerina fa loeziny vonoina. Izay mahatonga foana isaky ny mivavaka an'ireny dia mamotika an'ireo fanahy rehetra ary maneraka an'ireo fanahy ratsy zirakirany. Satria rehefa ohatr'ireny dia tsy maintsy ataony foana izay hahafaty ianao. Satria rehefa maty ianao dia tsisy takitaky any amin'intsony, dia azony malalaka. Dia misy karazana zavatra ohatr'izany zany ao amin'ny tontolon'ny ara-panahy, atao anatin'ity tontolon'ny fahafatesana ity. Ary za tena miteny ianao, misy ady atrehana ity. Araka le teneniko tsy vitany hoe za efa mivavaka, za efa manana an'i Jesosy dia hoe vita fotsiny amin'izay. Fa misy ady aty, ary ny ten'Andriamanitra dia tena miteny hoe ny osa sy ny tsy mino ozy izy tsy mba ndova amin'ny fanjakan'ny lanitra. Raha vao osaosa zany ianao, dia resy ianao, amorona amin'ny problème ianao, amorona amin'ny piège ianao, dia izy ihany mame vahaolana ohatrany mety ohatrany mety. Fa rehefa dinianao le izy dia tsapanao hoe fandrika ao amin'ny fanahinao io. Dia rehefa voafandrika ny fanahinao dia alefany daholo ny ambiny rehetrarehetra sisa manaraka. Dia izany mahatonga ny olona tena mahatsiaro voafatotra ary tsy afa-mihetsika intsony indray. Izany ny atao hoe asana fanahy ratsy. Mila manana fahatakarana hoe ty zavatra ty zao metomboka dia makatsy dia makatsy. Ohatrin'ireny pasipasina mpanao baolina reny fa mila matakatra ianao. Isaka misy olana ianao, mila mivavaka ianao fa tsy hoentin'ny fihetsem-ponao fotsiny, hoentin'ny saibenao fotsiny, hoentin'ny fahalalana sy ny traikefa nanananao, na hoe ozy ihany na zao ny anianina. Tsia mivavaha ianao dia tena anontany eo mihitsy Jesosy. Angatao mihitsy ny fanahy masina hitarika sy ampiariary ny zavatra rehetra miafinafina any ambadimbadika. Fa za miteny ianao, rehefa manao an'izany tsika tsy ho voafitaka mihitsy ary tsy tafiditra ao anatin'ny velam-pandrikany fahavalo. Dia indrendrentsika manontany tena hoe fa inona moa zany? Fa inona zany ny tombotsoan'ireto mpamosavy reto mpanompony satana reto? Inona zany ny antony mahatonga an zareo hoe mamonina olona ohatran'izany? Hoy izy leo tsy azoko mihitsy ne. Fa inona zany ny tombotsoan zareo mamono olona? Ataon'inona? Ohatrany hoe hoan'ny zareo reny le fatin'le olona. Fa zandroany manazavanao, efa nazavaiko ty ary mbola ho azavaiko. Ary fantatro hoe tena tsy tia ny fahavalo mihitsy ny resaka ataoko ty, satria misy zavatra manenimempinempina foana zao ny tafotrano za miresaka aminareo io, miôdiôdy eo zareo. Fa fantako hoe tsy afaka maninona eto zany izy, fa Jesosy Kristy eto misy fanatrehana dia may ny asan'ny fahavalo rehetra izay mitsikilikily sy manara-maso eto amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Satria reny hoe inona ny tombotsoany? Reny olona maty reny, rehefa olona anankiray maty, ohatra hoe raha ny andro nomeny Jehovah azy 20 taona, 20 taona ny fotoana nomeny Jehovah Andriamanitra anazy, dia ataony alainy sorona le izy, nataony accidenté izy, na nataony tratrany arrêt du cœur cardiaque na ohatran'izany, dia maty le olona eo amin'ny 5-7 taonany ohatra. Dia zao le 5-7 taona elan'elan'io taona io zany lasa fotoana anom-pony olona zay voalaza hoe maty io any Losifera aloha. Zany hoe lasa miaramila ny Losifera aloha zany io olona io ao anatin'io 5-7 taona io. Dia tapitra io tonga amin'le 20 taona sy andro nomeny Jehovah anazy izy, zay izy vao miverina amin'le hoe
tonga any amin'Andriamanitra izy dia ohatry ny ahoana amin'izay ny toy. Raha vao olona zany matiny tena nandro dia izay ny zavatra mitranga raha ohatra ka ny devoly no namono azy, devoly no naka anazy, ary izay no mahatonga hoe arakaraka ny amin'ny mpamosavy zaza kely voateraka na zaza any amboaka, satria efa olona reny no mampitombo ny heriny. Tena mahazo bravo izy amin'ny Losifera, tena mitombo indray ny heriny, satria eritrereto hoe raha zaza tokony ho 20 taona iny vao maty, nefa ny voany amboaka izy dia maty 20 taona be zao zany iny manompa ny Losifera. Fa tonga dia miakatra grady ambony be ny mpamosavy zay mahafaty zazakely, zay mahafaty zazany amboaka, indrindra raha miaraka amin'ireny ny bevoka. Zany mahatonga hoe ny olona bevoka dia tena tia ny fahavalo sangisangina, ary za miteny anareo zao dia anisan'ny tena victime zany, tena mpivavaka, ary ny vavaka na dia ataoko hoe nisy taona miemotra mangatsika fa tena tena hoe tsy niaraka tamin'i Jesosy foana, fa saingy ny fahatakarako sy ny fahalalako tsy mbola tahaka izao. Fa mahafinaritra anahy kosa nefa dia zao hoe na ny ainan'ireny tena tao anatina tena hoe aloka ny fahafatesana, tena saika namony haiko indroa niteraka ny zanako, fa tena saika namony haiko ary nididina daholo. Fa nafinaritra dia zao hoe satria zany nafantatra an'ireny fa rehefa misy olona tratra ny olana tahaka ireny dia zany ampiasain'ny tompo, fa sady tsy didina le olona ny afaka voninahitra ao an'Andriamanitra. Fa reny zany dia tena tombony be ho an'ny zareo, dia tsy hoe le olona iny lasa miaramila ny any, fa le nofon'le olona sy le tenan'le olona reny dia ho an'ny zareo, anaovan'ny zareo fety. Misy taona izay ao anatina vavaka fanafana olo tena asana devoly, tena hoe tsy haiko hoe inona miteny anazy tao anatin'izany fotoana izany, fa tena miteny mihitsy le demoniaka hoe tsy andronay mihitsy ny afahana mihinana an'io, matsiro sanatria matsiro ny fony io, hoanay fony io, zao ny anaovanay an'io, zao ny anao. Tena tany sainy detaeny fenao sady kriko, fa manohitra amin'ny anaran'i Jesosy ianao, fa voninahitra moa an'Andriamanitra fa afaka foana reny olona reny rehefa feo. Reny dia ho an'ny zareo, ary zany no mahatonga hoe ny nofo mihinan-kanina dia tena ratsy, satria ianao mihinan-kanina io tsy sakafo io hoaninao io, fa ianao miaraka mihinana amin'ny zareo andreo fatin'olona reo. Mihinana hena ianao, tsy hena zany no hoaninao, fa olona io hoaninao io. Dia vokatr'ireny manomboka mihena ny fiainam-pananao, manomboka misy aretina any anatinao any, manomboka mizatra mandendeha misy misaka any anatin'ny kibonao any, manomboka mavesatra lava ianao. Zany mahatonga mampianatra foana hoe tady jio ny nofinao dia poteo iny vao maray, mba tsy hisy fiantraikany amin'ny fiainanao. Fa misy zavatra ohatran'izany ao anatin'ny tontolon'ny fahafatesana, dia izay mahatonga ny Davida zao miteny ao amin'ny Salamo 7:20 hoe raha manantona inana nofoko ny fahavaloko, zay rafilahako dia izy ihany no lavo. Misy an'le anankiray tsy tadidiko le misy anazy teo le hoe hoy Andriamanitra mihitsy no miteny, Jehovah Andriamanitra mihitsy no miteny hoe reo ohatrany hoe ao anatin'le zavatra misy ohatrany hoe le fahavalo mitady hanafika anao, mitady anao tsinitsinina anao, satria anao zanak'Andriamanitra, toy izay ataoko mihinana ny nofony tenany sy mileo ny rany ihany reny. Zany hoe Jehovah Andriamanitra mihitsy mamaly an'ireny, dia izy ihany ataony mihinana ny nofony tenany sy misotro ny rano izy, satria zany ny zavatra misy any amin'ny tontolo ara-panahy. Reo olona maty izay tsy tena maty reo zany le atao hoe mort mystique, zany hoe fahafatesana tsy tena izy. Dia reo fahafatesana reo reo le fahafatesana azontsika resena, reo karazana fahafatesana reo le fahafatesana azontsika resena. Ry olona maty amin'ireo karazana contexte reo karazana olona afaka tsangatsika maty, satria tsika mandresy ny rehetrana na fahafaly, afaka manangana maty tsika rehefa fantatrao, rehefa azonao antoka fa olona tsy tena fahafatesana normal mahazo an'le olona, ka
n'Andriamanitra mitarika anao miasa amin'ny olona io dia manana ianao fasahina, tena manana ianao fasahina fa tonga dia ho hitanao voninahitran'Andriamanitra misy eo marina fa tsy tena maty zany olona io, ary zany ihany tsy ny maty ihany fa reo karazana endrika fahafatesana zay ataon'ny fahavalo reo le mahatonga anao manofo olona maty foana, reo le mahatonga anao mandeha any amin'ny fasana foana, reo le mahatonga anao manofo mihinan-kanina, reo le mahatonga anao ohatrany hoe mandeha mamangy faty, mahita fahoriana, miresaka amin'ireny olona efa maty efa ela reny, efa ny fanahinao no ataondry zareo any amin'ny tontolo fahafatesana, efa manafika anao zareo ny dikan'izay. Fa reo karazana fahafatesana reo dia azontsika toerina koa amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia, alleluia. Andriamanitra ny teny hoe ny vavahady ny fiainatsika tsy haresy azy, fa mila tena miorina zasy ianao, mila tsy malaiky zasy ianao, mila mahafantatra hoe iza zasy ianao, inona marina zasy ianao. Mila manohitra antsika, mila mametraka foantsika hoe Jehova ny tompony aina, Jehova ny tompony aiko, ary tsisy mahazo maka an'izany raha tsy tapitra ny androko. Za dia olona matratra ny fetrany andro iainako dia ny andro rehetra izay nomeny Jehova. Jereo angeny any amin'ny Jona Jona toko faharoa ray manontolo ngefa keo hoe Jona rehefa le ho any Ninive dia aveo le tsy nety nandeha izy dia azo nisy olona natao anatin'ilay sambo dia izy ny lasa nalatsaka natsipo tany anaty rano dia nohan'ilay hazan-drano ngeza be. Fa nohan'iny angezy dia maty. Tena hoe tafiditra any anatin'ny fiainatsika, any anatin'ny fiainatsika ny fanahana, any izy no mivavaka amin'Andriamanitra, any izy no matsiaro satria izy tena mpanompon'Andriamanitra izy, fa izy nanana fahasorenana tamin'ny Ninive sy mponina tao aminy. Tena nda nirak'Andriamanitra fa soa ihany izy fananana hery any amin'ny fiainatsika izy, avy any izy no navoaka an'Andriamanitra indray. Ary tsy vitsy zany, misy fijoroana vavolombelona, olona efa maty aman-taonany, mpanompon'Andriamanitra maty aman-taonany, fa tao anatina toepo tezitra tamin'ny dadany, ny gafigafy resaka ekolazy nasiany zareo zavatra nazo anazy dia maty le olona. Fa izy sady mivavaka ihany izy any, nefany le ery ao anatiny mahatonga le olona zany rehefa an'io dia tahaka nefa lasa demony le olona. Zay mahatonga an'Andriamanitra tena tsy manaiky atsika mihitsy, ary tena hoe mamefa atsika hoe tsy azo atao no miresaka amin'ny maty, satria reny olona reny dia tahaka nefa demony, efa misy fanana demony miasa ao aminy, na dia manana ny fanamasin'Andriamanitra, manana ny fanamasin'Andriamanitra fahazarany vavaka sy nina izy dia manohitra an'io izy fa tsy voatohitra an'io. Tena manao témoignage zay olona zay, misy taona izy tena te hamono an'le olona, tena ohatra misy fananakoroa mifanohitra foana atao anatiko izy. Ary mampafantatra anareo fa be da be nge olona reo mandendeny amin'izao tontolo izao ty. Za moa dia miteny ankizy foana, nareo dia mitandremo be, tsy ny olona rehetra eny an-dalana akory ny hitanareo dia olona, be da be amin'ireny ane zazavavin-drano hoe ity fitafy nofo ty zany, ty nofo zay mahafatifaty atsika ty, ty karakaraina sy kolokoloina ty, ndray mpimaso ty dia vitan'ny zareo mangalataka an'ity, fa ndray mpimaso koa ty dia miala. Rehefa maty reo olona lazaiko anareo hoe mort mystique reo, maty reo dia alevina reo, dia ty nofo ty mijanonao, fa ny alina n'iny ihany io dia mitafy nofo vaovao hafa ndray, mame endrika ohatran'ity ndray, dia efa mitsanganao io dia miala ao io. Zany mahatonga hoe ridicule be le olona mieritreritra hoe manao famadihana, efa tsy le olona tsony io zalalovina io, fa efa fotaka, efa tsisy nininona io, fa na io olona io mbola manao service any amin'ny elo any rehefa tsy nanana an'Andriamanitra, na le olona io any amin'ny fitsarana miandry.
misy zavatra be da be ohatran'izany a ao anatiny tontolon'ny fahafatesana. De ty resaka fahafatesana ty nefany tsy hoe ny fahafatesana no fotsiny, fa io manafika atsika araka ny fampianarako foana tafiany tsikelikely tsika. Mety resaka vola, mety resaka tova, resaka fahasalamana, resaka ina moa ty izy ty, resaka fisaraha-panambadiana. Misy karazana fahafatesana be da be entiny eo amin'ny fiainatsika mba hahafahany mitombo voninahitra eo anatrehan'ny tompony. De Satana zany mila mihetsika sasy ianao, mandra-paoviana ianao ny anaiky iaina ao anatina fahoriana. Mila manapa-kevitra ianao satria ianao de olona natsoin'Andriamanitra anova tantara ary manomboka amin'ny fiaina-tokantranonao zany mila miova. Raha vao tsy tena mandray fanapa-kevitra tsika hoe tsy mety tsony ty, tena ase tena ok'izay, za tsy manaiky tsony. Manomboka mitsangana ianao, manomboka mandray fanapa-kevitra ianao, manomboka tena hoe manapa-kevitra miala amin'ny ratsy rehetra ianao ary miditra ao anatina tontolona combat spirituel. Za miteny ianao anomboka izy zavatra io vao amin'ny fiainanao. Tsy ho mora nefa satria ianao vao miteny anapa-kevitra ataon'ny fahavalo firon'ny problème rehetra, manomboka fenony asa ianao, totorany programme be da be ianao, omeny fausse occupation ianao, ambolen'olona be resaka ianao, amronany ajikorotana ohatrany, atonga anao tsy hivavaka, atonga anao tsy hifantoka, atonga anao tsy hanam-potoana hitady an'i Jesosy. Fa za miteny ianao ialao zay azo ialana, esory zay azo esorina, fa am'izay tsy azo esorina de zao: na miasa mafy ary ianao alefason'ny toritena, na miasa mafy ary ianao alefason'ny fiderana, aza manaiky ianao tsy hanana connexion amin'ny Jesosy, aza manaiky tsy hamaky baiboly, tsy handeha tenin'Andriamanitra, fa arakaraka ny alosonao manomboka lefy ireo, manomboka resy ireo. Androany te-taona anao, andaotsika hivavaka, andaotsika hivavaka androany, tena hiara iombo-po zasy ianao, tena hamotika sy andravany herin'ny fahafatesana. Inona ny zavatra tena efa mandreraka anao? Inona ny zavatra tena tsapanao manokana mitsy hoe tena vonony devoly teo amin'ny fiainanao, no vonony fahavalo? Androany mbola misy fotoantsika miditra ao anatin'ny mivavakatsika récupérer andrendray. Inona ny tsapanao mety menasy ao anatinao? Satria jereo tsara fa misy karazana manipulation taondry zareo ary za tena miteny foana hoe tsy manampoka zany ho io, tsy manampoka zany io. Ohatran'izany ny zavatra nahazo anahy fakomaly, fa tena henoko hoe misy ataka be sady reraka be de mbola be raraha be, de ohatrany mbola miinsiste nefa za tena efa tsapako hoe tena reraka. Tena misy feo mihitsy miteny amiko hoe tadidinao le vehivavy ohatr'izao iny, de niinsiste izy de teo izy nikarapoka de maty. Fa rehefa maheno ohatr'izay ianao andana mihitsy ny aloha ianao mipetraka, de maka aina kely aloha, de tena nanaraka an'le tolotsaina fanamasina, de nitsotra mihitsy ny aloha, de sady nitsotra za moa efa zatra mandefa toloteny sy vavaka foana, de nanaraka an'iny nanonomoka mivavaka, de ohatrany reniko kely ngamba 10 minitra fo avy eo nahazo aina. Misy zavatra fironiny zareo ohatr'izany, misy zavatra manipulation, ohatra maheno foana foana ianao hoe hofaty ianao, hofaty ianao, hofaty ianao. Taloha tena ataony zareo an'izany, herinandro mialohan'ny zavatra teny de teneny misy menasy, henoko any anatin'ny saiko, any anatin'ny fanahiko any. Raha nisan'ny olona maheno feo ohatr'izany ianao, za miteny ianao ilainao ty vavaka ty. Nanana madama namako zay nandalo ady sarotra izy io, vavitokana izy, tena mpanan-karena ny ray aman-dreniny, fa tena miainao anaty fijaliana satria dada mbola tafalatsaka tao anatina fanompoantsampy. Ary de misy taona izy tena nandalo fakifiana, fa tsy zay ihany, niteraka ny zanany kely farany izy tena tao anatina fahaserana. De za moa tena niteny avy alao eo fanampitsika apikondry sy ny sisa, de tena hoe nanampy azy de teo foana, tena hoe isaoran'Andriamanitra. De
ohatrany hoe le fifandraisako taminy avy eo za lasa teny hoe zaho izy tsy haiko fa zaho izy de atao anatiko foana hoe raha maty a de aloha anao no mitaizany ty zazy ty ohatra ny averimberiny be foana tsy haiko izy fa za ohatra mieritreritra zany izy hoe farany za ohatrany tamin'ny voalohany izy everiko hoe tiany loatra de mahafinaritra azy ny fifandraisanay de hoe par confiance de miteny an'izany fa diso na averimberiny loatra za hoe fa manina ho andry miteny an'izany foana ohatrany tsy normal za keo izy tsy haiko fa disa hoe zany eo a efa niainany zany zavatra teneninao zany fa andao tsika hivavaka fa nanomboka ny vavaka nanomboka mipotra le izy avy amin'le mpanampy de ozy aho mantsy amin'ny pasteur tena satria zay sy pasteur tena mipakany aminy tsy fantatro afa ny zavatra hitako de hoe avy amin'io mpanampy io zavatra io ahoana ny tenenana azy nefa io mpanampiny io tena kaiky be azy tena efa zanaka trano mify atramin'ny lakile ny trano rehetra raha dobla de manana mpanampy de manana izy le mpanampy klasy mody samy ohatra neo pasteur ny tokodana farany nandeha tany a manaraka an'iny de tena mivavaka hoe jesosy a asivo zavatra mitranga eo a afako miteny anazy amin'io mpanampiny io na anomboka mivavaka fotoana rehetra na teo anelan'elan'izay sendra nakany am'izay a teo nisy zavatra mipotra afafaka io izy fa zao teo za hoe ie tonga de nitoizako tonga de niteneniko anazy fa teo nanomboka namotika fa za miteny anao tsara jesosy a tratra teo daholo lefa naratsina lefa n'le mpanampy a fotoana fohy taorinan'izay tena hoe andro vitsymonja tonga de ny démission le mpanampy ny alana petra ny lakile fa ny tao anatiny de hoe sady ny amono an'io vavitokana an'io a de hitaizany le rainy efa antitra de le rainy aveo rehefa maty a de izy ny andovan'io fananany rehetrarehetra misy karazana zavatra oatra zany ange taony fahavalo amitsika indraindray ane io olona meme miaraka aminao isan'andro io hoe mody meme miaraka aminao izy nefa izy efa mahafantatra inona zavatra ataony aminao zavatra ny ainako zany ianao mandeha mifahatsora-po zany mahatonga an'Andriamanitra miteny aza mihinana ny mofon'izay ratsy fijery jereo amin'ny masony ny olona fahazavariana ianao jereo amin'ny masony izy ohatry ny ahoana ny réaction rehefa nahazo zavatra ianao rehefa nahazo fitahina ianao aza mihinana ny mofon'izay ratsy fijery fa zany mahatonga ny olona maty foana ringana foana satria tsy ampy fahalalana ndaotsika hivavaka satria tena efa mandeha de mandeha ny fotoana tsy haiko fa ohatrany hoe zary tsy neritrehitra hoe anam-potoana be tena hoe resaka be sina raha ny zava-nisy ny etako teo fa tena ohatrany hoe tariny tompo a mety misy olona voakasika an'izany zavatra teneniko zany matoa ohatrany hoe mipongapongatra daholo zany zavatra tsy neritreretiko zany fa mpatsahivy ny fanamasina de lasa miverina mitantaran'le izy fa tiany jesosy hoentina nafahananao zany resaka zany matoa mivoaketo an-trano fa za miteny andaotsika hivavaka manomboka ifinay amin'ny tompo zay rehetra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra teo aminao ifinay amin'ny jesosy mitepo ao anatinao mety misy alahelo ao anatinao mety mahatonga anao mitsaratsara olona mahatonga anao mankahala olona mety misy fahadisom-panantenana tao anatinao manomboka ifinay amin'ny jesosy reny ifinay amin'ny jesosy ny amin'ny toe-tsaina sy miteom-panahy rehetra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra ny amin'ny lainga sy fitaka sy fihetsaram-bela tsy rehetra ny amin'ireo fahatezerana amin'ny rehetra rehetra ny amin'ireo alahelo rehetra mamindrafo aminay jesosy ianao androany ifonanay to anaty anao jesosy a reo karazana toe-po ratsy aty anatinay mahatonga anay manozonozona ny olona mahatonga anay ratsy olona satria anao de miteny mihitsy fatrapity oziny izy de manody azy zany mamindrafo jesosy a satria reny matetika ange mitondra ozina ao aminay manozona olona ho faty zay fa raha mivavaka iny olona iny raha mibebaka iny olona iny de mifototra aty aminay miteniteny foana zay tenenay mamindrafo jesosy ny amin'ny fahotana ny fitondratena mamohery manokatra varavarana isan'andro ho an'ny fahavalo mamindrafo jesosy ny amin'ny tsy fahamarinana rehetra mamindrafo jesosy ny amin'ireo ota saisa rehetra mamindrafo ianao jesosy ny amin'ireo olona rehetra zay manana alahelo aminay
ny am'ireo zavatra rehetra zay tokony ataonay fa tsy vitanay, ny amin'ny toky sy mifampanantenana, ny amin'ny resaka tosa rehetra. Ninona Jesosy alahelon'olona aminay. Ifonanay eto anaty anao reny mba tsy hafaly fahavalo Jesosy, manameloka anay satria ianao dia miteny mihitsy hoe ataovy izay avananao amin'le mananady aminao dia mbola miara-dalana aminao izy. Satria hozy izy ianao, in'olona iny ny hanolotra anay any amin'ny mpitsara, ny mpitsara hanolotra anay any amin'ny mpamatotra, dia mpamatotra hanolotra anay any amin'ny mpampahory. Dia be da be ka Jesosy ny olona tratra ny fampahoriana noho ny karazany zavatra ohatr'izany. Mametra fo aminay ianao Andriamanitra, mametra fo mba tsy hafahany fahavalo, manameloka anay noho ny amin'ny alaheliny olona, noho ny hafahatezerany olona, noho ny fahadisom-panantenana vokatry ny zavatra zay tokony nataonay na tsy nataonay. Manoloana an'ireny olona rehetra zay mahafantatra anay, manodidina anay, mifanerasera aminay reny, mametra fo Jesosy nizaniza manana alahelo aminay. Mety tsy fantatray akory ny atony, mety zavatra tena tsy mitombona akory ary, fa lainga sy karazana soketa fotsiny. Fa saingy rehefa manana alahelo aminay izy, dia fonany eto anaty anao reny Jesosy, satria tena teo afaka izay androany, tena ampy ny andro lasa, ampy ireo fotoana rehetra izay nitondrana fahoriana, ampy ireo karazana fangidina teo amin'ny fiainanay. Androany izay Jesosy mila miditra ao amin'ny programanao, mila miaina an'ilay fiainana avy aminao zay, dia mametra fo aminay Jesosy. Esory daholo ireo karazana loto rehetra, ireo karazana fahotana rehetra, ninona nataondreo ray aman-drenay, ninona nataondreo razambenay, ataondreo piraita-po, ataondreo manodidina, eny ataony zanakay ho an'izay efa manan-janaka. Ifonanay eto anaty anao reny Jesosy, ny ataondreo vady andefy mandry, ireo namana matsakaiza manodidina anay, afasatana miampanganay, ifonanay eto anaty anao reny Jesosy androany. Mametra fo aminay ianao Jesosy, ny amin'ireo teniteny foana zay teneninay, lene dia fahazarana mihitsy miteny hoe matya avonoka eo ianao, mireny hoe matesany ianao, manozina ozina olona. Reny karazana teniteny foana miteny mihina fatiny, ataoko mihina fatiny. Mametra fo Jesosy, indraindray tena hoe mbola be da be ny olona mampiasa ny zanana dia ataoko hoe zanak'Andriamanitra. Mametra fo amin'ny tsirairay ianao, mametra fo ianao, satria be da be ny olona no voasingotry ny teny naloky ny vavany araka ny teninao voasoratra anaty baiboly. Androany tsy hoanay reny teny reny, tsy hoanay reny teniteny foana rehetra reny Jesosy. Androany dia potehanay sy ravanay amin'ny ranao mba tsy hahafaly satana manameloka anay ao anatin'ireny tsony. Ninina ireo karazana ratra, ninina ireo karazana dona mafy, ninina Jesosy ireo karazana fangidina fakamangidy tany anatinay tany, na tonga anay tratra ny fahaverezan-kevitra lalina, mahatonga anay ho kivy tsy mahita mamintsony amin'ny fiainana, mahatonga anay naniry fahafatesana, mahatonga anay nanozina tahaka ny Joba ny teny hoe ho voaozina nge ny andro izay niterahany eny aho. Rehefa tena tratra ny fahoriana mafy, mametra fo Jesosy, mametra fo Jesosy, dia tsy ho ay reny poteo sy ravao amin'ny ranao reny, satria ny karazana toe-po tahaka an'ireny, ny zavatra mitranga tahaka an'ireny dia anisany fotoana ararotina fahavalo hidirana eo amin'ny fiainanay. Mametra fo Jesosy ny amin'ireo varavarana izay nisokatra rehetra tany aloha tany. Mametra fo satria ireo varavarana nisokatra ireo nanomboka nanamboarany fahavalo fototra nentina namelezana anay ao anatin'ny fanahy fahafatesana. Ireo karazana varavarana sokatra rehetra Jesosy, nitondra fahafatesana tampoka, nitondra accident mortel, mitondra aretina mandoza miafara fahafatesana, na oviana tany aloha tany, na mety mbola amin'izao fotoana izao, na mety teo amin'ny fiainanay Jesosy ka tadiavin'ny fahavalo ho atsangana ho fototra amin'ny tenany tararakay. Dia androany ifonanay eto anaty anao reny, mametra fo Jesosy androany,
aoka nydranao amotika an'ireny, aoka nydranao andravany ireny, reo varavarana rehetra nisokatra tamin'ny asany famosavina, na oviana na oviana reo olona rehetra tany alohanay tany Jesosy tratran'ny asany famosavina tany amin'izay ny andohany zany voalohany indrindra, androany fonana eto anaty anao Jesosy, reo asany famosavina rehetra zay mitondra fahafatesana eo amin'ny fiainanay, na amin'ny ara-panana amin'ny ara-nofo, mamindrafo ianao androany, tsy hoanay reny, potena sy ravany amin'ny ranao, arodanay amin'ny ranao reo fototra rehetra zay mitondra fahafatesana teo amin'ny fiainanay, hatrany am-boalohany tany amin'ny fiatombony zany, amin'ny anaran'i Jesosy, reo varavarana sokatra rehetra vokatra ny ozon'ny fanompontsampy androany Jesosy, lavinay amin'ny anaranao reny, tapahanay reny, potenay sy ravany amin'ny ranao reny, tsy ambina tsy anakely tsy anapahefana aminay, lavinay amin'ny anaranao reo karazana fomba mampanao rehetra, reo karazana asa fanompona Andriamanitra tsy izy rehetra, amin'ny anaranao Jesosy, dia arodanay reo karazana fototra rehetra zay neorenandreny, ka mbola mitady epitapita tsy aminay aty, fa zay dia mbola manamafy, fa ny ranao mikorina tsy anatinay, ny ranao mbola manajeo anay, dia ny ranao manapatapaka ndreo karazana fifandraisana ratsy rehetra zay mampifandrainy amin'ny elo sy ny tontolona, na mety hoe nisy varavarana sokatra Jesosy noho ny avy amin'ny havam-bady, ny avy amin'ny fianakaviam-bady, ny amin'ny fomba ataon'ireny olona reny, mety hitondra fahafatesana fampitena faharavana ao anay, afasatana nanana irika teo amin'ny fiainanay, mety avy amin'ny namana, mety avy amin'ny mpiara-miasa, mety avy amin'ny mpiara-mianatra, ifonanay tao anatrianao reny Jesosy androany, aoka nydranao anaty eo anay, aoka nydranao amotika sy andravan'ireo karazana manipulation rehetra zay ataon'ny fahavalony anatin'ny sainay, mahatonga anay saintsaina fahafatesana, mahatonga anay anaiky, mahatonga anay ohatra ny mieritreritra hoe efa zay ny lahatrao, lavina amin'ny anaran'i Jesosy ireo karazana manipulation psychologique rehetrarehetra any anatinay any, amin'ny anaran'i Jesosy, lavinay reny, amin'ny anaran'i Jesosy, lavinay daholo ireo karazana planina rehetra, fa zahay dia olona mahatratra nisany andronay, Jehova ny tompony aina, ary zay dia mpanompon'i Jehova, izay dia hanompo an'Andriamanitra Jesosy Kristy, ianao tompo sy mpamonjy ny fiainanay, ianao no akenay, dia ianao le Andriamanitra ny lanitra ny lanitra, fiainana be da be nomenao anay, ary ianao nefa nandresiny hery ny fahafatesana, ianao no mamery sy fahefananay, dia misaotra fanony amin'ny anaranao Jesosy, dia tsisy ho faty tampoka zany zay, tsisy ho fatifaty foana zay, mahatratra nisan'ny andronay zay, amin'ny anaran'i Jesosy, ary ninina fandrika, ninina fahotana, ninina fahalemena, ninina fahadisoana, ninina zavatra nataonao ahafahanao namandrika anay tao anatin'ireny Satana sy ny mpanompo rehetra tonoko ravo zany, mirodana zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta, tsy ambinina tsy anakely tsy anapahefana, fa ny ran'i Jesosy tonoko manajio anay amin'izao fotoana izao, ran'i Jesosy manapatapaka andreo fatotra sy geja rehetra, reo karazana zioga rehetra zay nataonareo aminay, nentinareo manakaravasy anay, manery anay, anatanteraka ny sitraponareo, mba ahafahanareo mamono anay, lavina amin'ny anaran'i Jesosy, reo karazana asana fijangajangana, reo karazana tsy fahamarinana, reo karazana kolokolo, ny vesatra sy ny akamoana mivavaka rehetra, neo fitaomana amin'ny naman-dratsy rehetra, amin'ny anaran'i Jesosy lavinay reny, tapaka daholo fifandraisana rehetra, dia miala daholo reo fanaratsy rehetra nirakirany, hiasa teo amin'ny fiainanay tao ambadika andreny, mba entina mandriana anay, mba entina milona anay, amin'ny anaran'i Jesosy, mirodana daholo reo karazana alitara Satana rehetra, zay natsanganareo amin'ny fiainanay tsirairay avy, nentinareo namandrika anay amin'ny anaran'i Jesosy, mirodana ny alitara Satana rehetra, ny alitara fijangajangana, ny altarany favarom-barianana, ny altarany tsy fahamarinana, ny altarany toe-po ratsy, ny alahelo, ny androany mirodana daholo, ninina alitara natsanganareo, mitondra anay ho any amin'ny fahafatesana tononoko mirodana zany, amin'ny anaran'i Jesosy mirodana daholo, amin'ny anaran'i Jesosy, ka ninina momba anay tsirairay avy rehetra, nentinareo tany amin'ireny toeran'ireny, tonoko ny afofana masina mandorana zany, manala an'izany, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta, manala an'ireny zavatra rehetra momba anay reny, dia fony reny, tsy azo averina ampiasaina intsony amin'ny anaran'i Jesosy, noho ny amin'ny ran'i Jesosy, ary zay rehetra narodana koa tsy miverina intsony mandrakizay, amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaranao Jesosy, tonoko mirindrina daholo ny varavarana rehetra, na taizataiza varavarana sokatra, hatrany amin'izay tena hoe
dimapolo génération tany alohanay tany na oviana génération ka mbola voatontona manaka androany jesosy dia androany tonoko mirindrina daholo ny varavarana rehetra afandreo fanareo niditra tany dia miapitapita tonga ty aminay taranaka ankehitriny ary mbola mitady alandevo ny taranaka iny tonoko fa zahay dia taranaka notahiny Jehovah noho izany tapaka ny ozina rehetra tapaka ny ozina rehetra amin'ny anarany Jesosy mirindrina mivaravarana ary indrinay amin'irany Jesosy mivaravarana fiainanay raha manontolo ny momba anay tsirairay avy sy ny taranakay mandrakizay tsy hanananareo aksezany tsony Satana amin'ny anarany Jesosy Kristy avy Nazareta. Nininareo karazana fomba rehetra nentinareo manameloka anay hitondra fahafatesana tamiko. Nininareo karazana didy amandalana, reo karazana dekret, reo karazana fekevitra ny raisina tany amin'ny tontolon'ny aizina tany entina aminona anay, entina nilorana anay eo ampelantananao Satana anaovanao ny sitraponao ny fiainanay dia androany tonoko ravo zany levony zany potika zany levoninay amin'ny rano Jesosy zany ny afofanamasina mandevona zany amin'ny anarany Jesosy Kristy avy Nazareta. Reo karazana agent satanika rehetra, reo karazana armée miaramila ny Satana rehetrarehetra zay raha namatipatitra anay tonoko raha Jesosy mamaritra anareo ninina fapitrana ataonareo aminay tapaka daholo zany rava daholo zany va daholo na chaîne na menotre na cadenas na corde na iny tapaka daholo zany amin'ny anarany Jesosy na any amin'ny tongotra ny any amin'ny tanana fa satria raha ny zanaka no manafaka dia afaka tokoa zay rava daholo ny zay rehetra fatipatitra afaka zay amin'ny anarany Jesosy naiza na devena nareo momba anay naiza na matora nareo fananay dia tonoko mamotsitra ny zanareo amin'izao fotoana izao afaka zay amin'ny anarany Jesosy afaka zay amin'ny anarany Jesosy amin'ny anarany Jesosy. Reo fanahy ratsy rehetra zay nirekrana tsy aminareo hitondra fahafatesana tampoka hitondra aretina hitondra loza sy accident afatra amin'irany Jesosy reo afatra amin'irany Jesosy reo fanahy sorona sy akalana rehetra reo lasa nareo mandritra nareo amin'irany Jesosy lasa miverina ny amin'izay rehetra maniraka anareo miverina amin'izay rehetra mampiasa anareo miverina amin'izay rehetra miantsoantso sy namoaka anareo tany amin'ny elitany anareo manao ny asanareo amin'ny anarany Jesosy Kristy lay anarana andolian'ny lohalika rehetra dia tsy maintsy manaiky nareo tsy mahazo mandanareo satria didina amin'ny anarany Jesosy nareo lasinareo mamonjy andre zay niara-ny asa taminareo re fa zay dia tsy mila anareo zay dia tsy miara-miasa aminareo ary miala ny fiarovana miala ny bouclier spirituel rehetra miala ny pouvoir imprécatoire andren'olona reny amin'ny anaranao Jesosy miala ny fiarovana fa ko marina ny tenina ny Andriamanitra tsy azo vazivazina ianao fa zay rehetra namafahafatesana aoko faty aoka tsy hatratra ny andro maraina zay rehetra nalozina anay mieritreritra hoe tsy ho tratra ny andro maraina zay androany ny andro iainanay tsy mahita ny tombo vaotsony zay androany Jehovah aoka ianao ny amaly andreny tout au contraire tena hoe voame zay ho velona ho finaritra zay fa ireny no faty eo amin'ny toeranay araka ny circonstance zay nokendreny araka ny toe-javatra zay fa nikonokonona aoka ireny no faty. Ianao tompo ianao no manangana anay ianao mamelombelona anay ianao ny tompony anay Jehovah mba ho fantatra fa Andriamanitra velona sy mahery ianao zay momba anay ary tena hoe tsisy marombaka zay ampelantananao zany ako mahamarinao ny tenanao hoe ataonao mihinana nofony tenany sy misotro ny rany any reny amin'ny anarany Jesosy aoka reo zavaboary rehetra hiara-iasa soanay fandringana fahavalinay Jehovah ianao nge ny teny mihitsy no hoe ianao nahary mipandringana mba handringany androany Jesosy irao reo fanampandringana avy aminao anenjika ny fahavalinay andringana andreny irao reo anjeli-piady avy aminao mangataka anjeli-piady folo legiona isan'olona isam-batan'olona isa-tokantrano zay manaraka zao fandarana zao andringana fahavaly rehetra zay miodody mandidina ray anenjika ny fahavalinay ary iady amin'ny fahavalinay iady amin'ireo fanahy ratsy rehetra reo ary tsy mitsahatra ny ady mandra-pahazonay fandresena amin'ny anarany Jesosy aoka ny sabatra Jehovah andringana andreo ratsy fanahy reo mpamosavy nizaniza manozina anay izaniza miandro ny fahafatesanay aoka ny sabatra ao andringana andre aoka tsy hatratra ny isan'ny androny izy tsy hatratra ny atsasaky ny isan'ny androny akory izy araka ny teny Davida rehefa olona tsy bebaka rehefa olona tsy ovavo dia oka ianao ny ampiamboazy mandrakizay araka ny teninao
ok anao ny amafazy amin'ny fafafandringananao mba tsisy tsarovana tsony ny anarany mandrakizay amin'ny anarany Jesosy Kristy avy Nazareta aoka andrivotefatry ny lanitra ao Jehovah amotika sy andrava reo zavatra rehetra zay nafafafany teo fiainaray mety tamin'ny alalan'ny reny nofo reny mety tamin'ny alalan'le zavatra onanay reny tamin'ny alalan'le zavatra ndraisinay reny tsy fantatray Jesosy fa fantatray fotsiny de zao hoe ny ratsy fanahy tsy matoro ozy izy ny teninao ratsy efa avy manao ratsy ka ninona zavatra nataony teo fiainaray nafafafany tao anatin'de ny toromasonay reny mety tamin'ny rivotra ny ainanay mety tamin'ny alalan'ny zavatra nijerenay Jesosy tsy kely lalana nge zareo mety tsy mody mandefa sary izy nefa ny rehefa avy nijeren'le sary zay tonga de misy zavatra tsapatsy anatinay mody miantso izy nefa misy fanahy rany amin'ny alalan'ny telefona mitsofoka ny anatin'ny sofinay amin'ny anaran'ny Jesosy mirodana daholo reny miongotra daholo reny miala daholo reny amin'ny anaran'ny Jesosy lasa daholo reny fanaratsy rehetrarehetra reo miverina foty tany amin'izay maniraka azy miverina foty tany amin'izay maniraka azy miverina foty tany amin'izay maniraka azy amin'ny anaran'ny Jesosy amin'ny anaran'ny Jesosy amin'ny anaran'ny Jesosy ny anaran'ny Jesosy lasa daholo nareo amin'ny anaran'ny Jesosy avotsorinareo retorina reto avotsorinareo zay amin'ny anaran'ny Jesosy Kristy avy Nazareta lasa nareo diky tsy miverina tsony any amin'izay rehetra maniraka nareo manao ny asanareo niza olona avy amin'ny fianakavinay avy amin'ny manodidina anay na tany amin'ny razambe tany nanao contrat taminao Satana nanao contrat tamin'ny mpanomponao nanao voady teo anatrehanao nanolotra anay nivarotra anay androany lavina amin'ny anaran'ny Jesosy lavina amin'ny anaran'ny Jesosy reo endrika contrat rehetra reo endrika fifanarana rehetra reo karazana voady rehetra reo karazana fanomezan-dalàna rehetra permission autorisation na procuration androany foana daholo zany rava amin'ny anaran'ny Jesosy Kristy avy Nazareta olona mahaleo tena zay ao anatrehan'Andriamanitra mahaleo tena ara-panahy zay ary manana ny safidinay tsy hanompo anao mandrakizay zany zay tsy hanompo anao mandrakizay zay ary tsy milanao zay tsy manompo ny natao zany zay fa manompo an'le Andriamanitra mpanao le Andriamanitra pahary noho izany miala ianao esory aminay ny tananao Satana amin'ny anaran'i Jesosy ary mandity amin'ny anaran'i Jesosy zay reo complot rehetrarehetra nizanizany tsy kombakomba nanolotra anay tsirairay avy reo mety avy any amin'ny fianakaviana mety avy any amin'ny razambe avy amin'ny manodidina androany Jehovah reo kombakomba rehetra reo mpamosavy conscient rehetrarehetra aoka anao ny andringana andreny aoka ny sabatra ao amely andreny aoka ny tavanao anandrina andreny aoka ny loza mifanotona no ataonao any amin'ny tobony fahavalo amin'ny anaran'i Jesosy noho ny amin'ny ran'i Jesosy tononko amin'ny anaran'i Jesosy ny arrêt cardiaque ny AVC ny accident ny fahafatesana tampoka reny no sahazanareo zay rehetra ny tonontononareo anay de miverina fototra any aminareo reny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta fa fanay daholo reo karazana fanakalozana rehetra rava daholo reo karazana fifanarana rehetra mety nisy nataonay taminareo inconsciemment mety tany anatin'ny nofo tany ninona nataonareo mety mamandrimandrika anay tamin'ny alalan'ny teny miresaka zay varina de tsy manam-po akory kay mamandripandrika ao anatina resaka mamandripandrika ao anatina teny mamandripandrika ao anatina circonstance nefa ny olona fetsy ninona reo zavatra nataonareo tamin'ireo toe-javatra manodidina mahakasika anay mety tany amin'ny toeram-pandevenana de nareo manipy vovoka nefa ny sady zahay le vovoka tsipinareo alevinareo niaraka tamin'ireny olona reny tononko fa foana daholo zany rava daholo ninona ampitovinareo aminay indraindray nge ry havana biby fiompo no amin'ny taony mitovy aminao de vonovonoana iny ozozona iny de zay ataony amin'iny lasa tsapanao any aminao de ndray misy zavatra takan'izany le any amin'ny toerana sasany misy sary-bakoly iny no ataony endrika ao de tsindrominy iny atao zao de zay ataony amin'iny mahazo anao amin'ny anaran'i Jesosy tapahanay daholo reny reo karazana famosaviana vaudou rehetrarehetra reo famosaviana afrikana reo famosaviana indiana reo famosaviana rehetra europeana androany foana daholo rava daholo ary naizanaiza reo fivoriam-pamosavy rehetra manera zao tontolo zao anjiniana momba anay
de tononoko foana zany tsy ambininy zany misy avritaka zany amin'ny anarany Jesosy misy avritaka zany ary tsy ambininy reo mpamosavy rehetra zay mandray ny fitaovam-pitaterana amonjy an'ireny fivoriana reny amin'ny tsy alina ty reo karazana objet volant rehetra fampiasanareo reo karazana avion mystique za miteny anareo za mantsy rehefa miteny olo zany de indraindray ohatra ny gaga le olona inany zany miteny amin'ny sœur lalao zany fa nijoro vavolombelona le rahavavy ray zay anisan'ny mpanaraka an'ity fandarany ty hoe teo ao izy voanatsiaro fa maheno avion zay ozy izy amin'ny alina eo amin'ny tafotranonay za efa mpitantarana azy foana io avy tonga de eniko vao miala any hoe zay indray le izy tako fafa no entiny reny karazana saka reny nitengenany misy zavatra be da be kanefany ny fahinonao anazy de feoana avion ny fahinonao anazy de hélicoptère satria zay mihitsy ny ampiasainy zay mahatonga azy hoe ivory izy androany alina ohatra hoe any Italie tonga any daholo izy rehetrarehetra enao sahirana maka visa manao papier iny vao tonga any Canada fa ny alina niny any de gaga anao fa le olona efa nifisinao foana le tezitra aminao foana mbola tonga any koa manaraka anao fa androany amin'ny anarany Jesosy ozontsika accidenté reny ozontsika accidenté daholo reo karazana moyen de transport rehetra zay ampiasainy reny amin'ny anarany Jesosy midofotra daholo reny amin'ny anarany Jesosy tsy ambinina daholo reny amin'ny anarany Jesosy rava daholo reny afaritra amin'ny rano Jesosy ao anatin'ny tenandreo fanahy mpamosavy rehetra zay mieritreritra mikonokona anao zavatra fafa aminay na amin'ny ankonanay na amin'ny manodidina anay sy zay rehetra momba anay amin'ny anarany Jesosy afaritra amin'ny rano Jesosy nareo tsy afaka mivoaka amin'ny tenanareo nareo amin'ny ty alina ty tsy afaka mivoaka amin'ny tenanareo nareo zay mieritreritra anao zavatra fafa aminay amin'ny anarany Jesosy fatinoniko fa ny lanitra sy ny tany de miady ho anay eo anatrehanareo miady ho anay lanitra sy ny tany tsy afaka mandeha nelanela lanitra sy ny tany nareo raha mbola mieritreritra anao zavatra aminay amin'ny anarany Jesosy ary masoandro de tena andoro anareo no ny andro ny kitana amam-bola na maforory sy tahotra mahafadirana anovana lalanareo isakalina amin'ny anarany Jesosy satria ny ten'Andriamanitra marina hoe tsisy fiadanana ho andratsy fanahy mandra-pamitsoranareo zay fararay vainto zay rehetra mombanay ninina nangalarareo teo fiainanay de manjijy amin'ny anarany Jesosy avereny zany sady foana reo karazana didy aman-dalàna rehetra foana ny takalo sy ny fifanarana rehetra fa avereny koa zay rehetra nangalarinareo ny anjara rariny rehetra tokony anay ny anjara lova rehetra tokony anay hatrany amin'ny razambe anay hatrany amin'ny 50 génération tany aloha tany reo anjara lova rehetra tokony raisina nangalarinareo bloquenareo na fenimpeninareo zahay ny taranaka velam-pandova amin'izao fotoan'izao manodijy amin'ny anarany Jesosy avereny ny anjara lovanay avereny ny anjara rariny rehetra tokony anay amin'ny anarany Jesosy reo volanay nangalarinareo foana reo fotoananay nangalarinareo foana androany manodijy amin'ny anarany Jesosy miverina daholo reny miverina ny fahasambaranay miverina ny fifalinay ny finansanay amin'ny anarany Jesosy miverina 7 fois 100 fois plus 7 fois 100 fois plus amin'ny anarany Jesosy ary ninina programme mbola eritreretinareo ho taterana ao anatin'ny ty alina ty ny apitso ao anatin'ny ty volana novambra ty ao anatin'ny famarany ty taona ty de tonoko fono zany ravo zany fa zahay de mamarana mpifaliana ity andro ny 31 octobre ty miaina mpifaliana sy fiadana firoborobona sy fahavokarana ao anatin'ny volana novambra ao anatin'ny famarana na taona amin'ny anarany Jesosy tsisy lozanjoanay na retina nakaikinay zany ary mandritra ny androm-piainanay rehetra mandritra ny taona 2025 manoa hatrany amin'ny taona 2030 hatrany amin'ny taona 2100 naoviana mbola iainanay ty ambany masoandro de tonoko aminarany Jesosy fa vita antoka amin'ny fiainanay tsy anany zava-mahory zany zay tsy orom-boly zay tsy orona fanapiny zay tahina ny fananay amin'ny anarany Jesosy ninina reo fomba rehetra reo karazana tetika maizina rehetra entina nybana fiainam-pananay de tonoko foana sy ravo zany foka Jesosy ny ero fanamasinao anomboka hiasa tsy anatinay ampahery anay atanjaka amin'ny fonay ampahery ny finoana tsy anatinay ampirehitra indray ny afim-pitiavana anao Jesosy ampirehitra indray zay fa Andriamanitra mahery anao tsy amelanay zany anao atanjao fonay Jesosy fa mandresy zay ary manoatra no mpandresy zay rehefa mananana manaiky anay zavatra rehetra satria anao nefa nyteny mihitsy hoe ny olombelona de nataonao kely ambany de nataonao ambany kely noho ny Andriamanitra ary ny zavatra rehetra de nataonao ambany tongony amin'ny anarany Jesosy zany marina aminay
zanak'Andriamanitra mahery zay, zanak'Andriamanitra mandresy zay, satria Jehova manome ny heriny, Jehova mamena hery mavory arena, Jehova mampianatra na hiady, Jehova mamena hery afanay mahenjana zanatsipika varana, Jehova manome hery afanay mitsambikina mihoatra manda amin'ny anaran'i Jesosy toloko, misokatra daholo ny lalana amin'ny anaran'i Jesosy toloko, misokatra daholo ny varavarana rehetra zay zanareo narindrana teo fiainanay hatramin'izay, hidirany fitahina mananamby ampy, hirotsany fitahina mananamby ampy amin'ny anaran'i Jesosy, miala daholo ny blocage, miala daholo ny sakana, miala daholo ny karazana sarina rehetra, fa zay dia taranaka tahiny Jehova, ary tahiny zay dia voatamandrak'izay amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra Jesosy fa mifanahy fahavelomana avy aminao miasa amin'ny fiainanay, manangana sy mamelombelonay, mampandresy anay indray, ary dia matoka fa ho tsara lavitra noho izay rehetra ny tantananao anay nandritra n'izay volana lasa no iainanay ao anatin'ity volana novambra sy desambra mamarana ny taona ity, ary dia voninahitra ho mankany amin'ny voninahitra mandrakariva amin'ny fiainanay, mandra-pialanay ty ambany masoandro, sy amelanay ho menatra sy angay zany ianao, ary tsisy fahavalo afaka anatanteraka ny sitrapony aminay zany, satria ianao momba anay. Misaotra Jesosy fa ianao indray no amelatra latabatra eo anoloan'ny tsirairay avy eo mason'ny fahavalo, ianao indray ny anandratra anay any amin'ny avo, satria malala eo masonao ke zay ozy izy ianao tianao zay sady be voninahitra. Misaotra ny amin'ny asa magaga zay ataonao fiainanay tsirairay, misaotra ny amin'ny fanafana, misaotra ny amin'ny fanasitrana, misaotra Jesosy fampifaly anay indray ianao, dia faly sy totorepika zay ny amin'izay rehetra avelanao hitranga sy hitobaka eo amin'ny fiainanay, satria Andriamanitra mahery ianao momba anay, Andriamanitra tianay fitiavana tsy mety levina mandrakizay ianao, Andriamanitra tsy mafoina mandao anay mihitsy ianao, dia voninahitra ny eo anao Jehovah Tompomary, fa zay rehetra androanay sy ny lavinay teo kosa didina tsy miverina tsy mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy, ary indrinay amin'ny ran'i Jesosy ny varavarana rehetra, zay rehetra nitapahanay tsy mitohitsony afatra koa ny fanampamalifaty rehetra, tsy hamalifaty aminay sy ny ankonanay fianakaviana, namana matsakay zay rehetra makasika anay sy ny fanananay rehetra amin'ny anaran'i Jesosy, indrindra fa ny mpanasoanay sy momba azy, ny anjara fitahina, ny anjara valim-bavaka, ny anjara lovanay rehetra, fa ianao Jehovah hiaro anay, voninahitra ao andrakotra anay, dia misaotra anao zay fa tsisy makasika anay reny, fa hijery maso fotsiny zay dia ho hitanay ny amalinao ny ratsy farany araka ny tenao. Dia misaotra Jesosy fa efa vita antoka eo am-pelantananao indray ane, misaotra Jesosy ny amin'ireo papie zay ho fitainao, misaotra ny amin'ny valim-bavaka zay omenao ny tsirairay avy indray Jesosy ao anatin'ity volana novambra ity, ao anatin'ity famaranana ny taona ity. Misaotra Jesosy fa hanokatra lalana indray ianao, ary zay mbola tsy nandalo tao amin'ny fon'ny olona na ny sainy ozy izy ianao nefa manao an'izay tianao, dia misaotra fa manatanteraka an'izany aminay tsirairay avy indray ianao, mba ho voninahitry ny anaranao. Ny angatahako Jesosy dia omeo ny herinao zay, ampitomboy ny finoana tsy anatinay, ampaherezo zay, esoro ny fahavarim-bariana, esoro ny fandaniam-potoana, arovo ny fonay, fihetsem-ponay sy ny finiavanay, ny fisainay sy ny fieritreretanay rehetra, raha kofy amin'ny ranao Jesosy, tsy ahafahan'ny satana manipulenay na amin'ny influencenay, fa arovo ny fanoloran-tenanay, dia fenao ny herinao zay, mba tonga anay ho zanaka tariny fanamasinao, manome voninahitra anao, dia amasino anao ny tsirairay avy Jesosy, amasino dia arovy ho voninahitra ny ananao, dia mankasitraka indrindra raiko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen, amen, amen. Misaotran'i Jesosy tsika, tsy haiko izay tany anatinao, fa za manokana dia tena tsapako hoe tena teantsika Andriamanitra, tena teantsika Andriamanitra, ary tsapako hoe anao zavatra mbola tsy takatra ny saina, mbola zavatra tsy nieritreretinao, mety zavatra efa nandrasanao hatramin'ny ela, anao zavatra tena hikasika amin'ny fiainanao Andriamanitra, azavariana amin'ny fiainam-pananao, fantatry ny fahavalo ny zavatra goavanao raisinao, amin'ny mandripandrika anao amin'ny zavatra maro izy, fa za miteny anao, mijoroa ianao, mandeha hanakaraka ny famarinana,
ary raha sakatoavy ny ten'andriamanitra dia ho hitanao fa andriamanitra dia manavaka manompo azy ny tsy manompo azy. Andriamanitra dia tia izay tia azy ary izay fatrapitady azy dia tena hita azy. Voninahitra ho an'andriamanitra ny zavatra rehetra. Manona fiadanany tompo amintsika tsirairay avy dia mirary soa antsika tsirairay avy dia mankasitraka ny amin'ny fitondranam-bavaka ary tena mbola manamafy hoe azadina ny mitondram-bavaka samy fampitondram-bavaka fa mitondram-bavaka anahy manokana satria fantatro hoe misy fanahy be da be tsy faly manafinafika anareo reo dia indraindray zareo tena manafika anahy ty saingy tsara Jesosy dia mbola fiarovana avy antsika foana izy fa naizana zany tena ilaintsika ny mifampivavaka mba voninahitr'Andriamanitra. Izay ny fandarantsika androany makasitraka anao nanaraka hatramin'ny farany dia manona fiadanany tompo aminao ahita izay ho tadiavinao ianao tompo hiaranao amin'ny ratsy rehetra amin'ny toromaso mampisambatra ho anao raha amin'ny alina fialan-tsasatra feno amin'ny tontolany feno fifaliana kosa mba afanao mamarana ampifaliana ny volana oktobra ho voninahitran'Andriamanitra. Izay fa dia mirary soa indrindra dia tahiny Jesosy daholo.